Ny fitakian'ny mpianatra eo anivony oniversite any Fianarantsoa sy Mahajanga. Ho an'ny Fianarantsoa manokana dia nidina an-dalambe ireo mpianatra sasany nitaky ny vatsim-pianarany. Araka ny fanazavahan'ireo mpanao fihetsiketsehana dia mbola misy eo amin'ny 100 amin'izy ireo no tsy tafiditra anatin'ny lisitry ny mpianatra tokony hisitraka ny vatsim-pianarana avy amin'ny alalan'ny hipoketra. Mitaky araka izany izy ireo ny ampidirana ny anarana ao anaty lisitra, raha tsy izany dia itoy ny fihetsiketsehana fitakiana. Etsy andaniny ihany koa ny mpianatra ny oniversite any Mahajanga izay mitaky ny amoahan'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny vatsim-pianaran'izy ireo. Araka ny fanazavana nomen'ny ministera dia efa tonga ny Mahajanga ny karatra fandraisana ny vatsim-pianarana, saingy mbola miandry fanamarinana eo anivon'ny oniversite kosa mialohan'ny ampandehanana ireo karatra hipoketra ireo. Feno taona omaly 20 Martsa no nahitana voalohany tranga Covid-19 teto Madagasikara. Efa mahery ny 3,9 alina ireo tratrany io aretina io. Tao ireo sitrana soamatsara fa nisy kosa ireo tsy nahatohitra n'aretina ka namoy ainy. Hatramin'ny Martsa 20 no nakaty dia manodidina ny 300,000 ireo namoy ainy, 209,5 alina kosa nisan'ireo marary ka sitrana. Raha somary nahitana fiakarana tahan'ireo marary tamin'ny fiandohan'ity taona ity dia efa midina tsikelikely izany amin'izao. Araka ny antotanisana nampitain'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny 20 Martsa teo dia 720 ireo marary vaovao teo anelanelany 12 hatramin'ny 18 Martsa lasa teo. Misa 3 no maty, 20 kosa no sitrana. Marary 20 kosa ny mbola miaina anaty tranga fahasarotana amin'izao fotoana izao. Faritra 6 no ahitana trangana Covid-19 hiatrany tatry ny ministera ny 20 Martsa teo. Anisan'ny fomba entina miady amin'ny tranga fahasarotan'ny Covid-19 ny fandrovam-baksiny. Omalalahady dia nahazo vaksiny Johnson & Johnson na miisa 9,3 alina sy 3 hetsy fatra avy amin'ny governemanta Amerikana i Madagasikara. Niverina tany Mahambo 3 volana taty aorian'ny loza nahazo azy ny Général Serge Gélé, sekretera mpanjakana miadidi ny zandarmariam-pirenena na ny SEG. Notanterahana tamin'izany ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny mari-pakasitrahana Andriamarsan Giambron, antsoina ihany koa hoe Zambi, izy ilay mpanjonona nafitra ny SEG sy ireo mpanjonona amany. Fitaovam-piasana toy ny sambo misy motera, arato, akanjo fiarovana sy vola no azon'izy ireo avy tamin'ny filoham-pirenena. Anisan'ny nahataraiky ny fanavotana ny SEG ny ankelezan'ny lakana fampiasan'ny Zambi ka izay no antony nanomezana azy fitaovana lehibe kokoa izay mahazaka olona enina araka ny nambatra ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra ny lahateniny. Tamin'io andro ihany koa no nanolorana ny grade ma général de corps d'armée ny sekretera mpanjakana miadidi ny gendarmerie ny mahasoa lieutenant any Andrianarson Jimilay Tsara ilay mpikoja angidimby niaraka taminy. Akoatra ny fanolorana ireo mari-boninahitra ireto dia nisy ihany koa ny fitokanana zava-bita maro sy fitsidiana ireo asa an-dalam-pahavitana tany amin'ny faritra Nalanjorofo. Anisan'izany ny lalana mampitohy an'Ampansimbe amin'ny lalam-pirenena fahadimy izay mirefy 2 kilometatra sasany, ny birao vaovao ny polisy-pirenena ao amin'ny faritra Nalanjorofo, ny tetezan'ny Sahavola izay simba efa tamin'ny nandalova ny Rivodoza Honorina ny taona 1970 sy 700 ny fitsidiana ny Université Manarapenitra vaovao ary ny kianja Manarapenitra. Nambatra ny filoha tamin'izany fa tsy hisy distrika ao Adino intsony, eny fa na hatramin'ny komina tsirairay aza dia azo ny anjara tandrify azy avy. Nampanantenaina nandritra izany ihany koa ny fanamboarana hotara ny lalana mampitohy any Soanieranivongo amin'ny Mananaravaratra ary ny fanamboarana ny avenue ao amin'ny tampon-tanàna ny Feno Rivatsinanana.